Ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, ataonay ahoana no tsy hidera sy tsy hankalazanao. Endre ny fitantananao anay tamin'iny herinandro lasa iny, mby amin'izao farany herinandro izao indray. Endre ny famondram-ponao tsy misy fetra, ny fitondranao soa, ny fitantananao ny fiainanay. Eny na dia mpanota tsy mendrika eo anatrehanao ary izahay, lay Andriamanitra mpamindra fo sy mpiantra dia vonina handray anay mandrakariva, lay nanadio anay ho afaka tamin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ankehitriny dia ny dera sy ny laza ny voninahitra no asandratray ho anao, fa mendrika anao zany. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay aneo ny voninahitrao ny tany manontolo sy ny olombelona rehetra ao aminy, fa Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ianao. Ankehitriny izay Tompo manongilana ny sofonay hiaino izay ambaranao ao amin'ny soratra masina. Mangetaentanao zahay, eny ny teninao mamy mihoatra noho ny tantely ao ambavanay aza raha andramana, koa mitenena ianao fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalatra ho antsika amin'ity an'ity ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'i Jeremia toko 7:20, ny 15 hatramin'ny 1:20. Jeremia toko 7:20, ny 15 hatramin'ny 1:20. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny mpanefy tany manga ity va aho, ry taranak'Israely, ho Jehovah? Indro toy ny tany manga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako, ry taranak'Israely. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana, hongotako sy hazerako ary horavako, nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany, dia hanenena kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana, haoriko sy amboleko, nefa raha manao izay ratsy eo imasoko izy ka tsy miaino ny feko, dia hanenena kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Koa amin'izany, lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina eto Jerosalema hoe, izao no lazain'i Jehovah, indro izao mamorona loza hiatra aminareo, ary mihevitra izay hamelezako anareo, koa samia miala amin'ny lalan'ny ratsy avy ianareo, ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manohy an-trantsika ry havana malala ny fandiniana ny lohahevitra manao hoe, maneho ny maha-izy azy ny Tompo, na hoe maneho ny maha-Andriamanitra azy ny Tompo, izay efa nahitantsika valiteny maro be mahakasika izay maha-izy azy an'Andriamanitra izay. Fa eto amin'ity mofinaina ity dia mahita indray isika fa ny maha-izy azy an'Andriamanitra hafa indray. Hitantsika fa Andriamanitra dia toy ny mpanefy tanimanga. Andriamanitra dia toy ny mpanefy tanimanga. Ambara eto amin'ny 15 sy 9 zany, eny voalaza aza manomboka eo amin'ny 1 hatramin'ny 4 eo aloha eo koa, fa ny mpanefy tanimanga dia entina
anambarana zavatra anankiroa farafahakeliny. Andaniny ny tanimanga entina ilazana ny singa malemy, ny singa mora azo volavolaina, ary ambara aza fa mety simba, mety hivaky. Fa eo ankilany iray ny mpanefy azy dia manam-pahefana feno ny amin'izay tiany hanefena ny tanimanga, manam-pahefana feno handray sy hanarina indray ny fiainan'ny tanimanga raha toa ka tojo ny fahavakisana na ny fahasimbana. Izany hoe izany, hitantsika taratra eto fa ilay Andriamanitra mpanefy tanimanga dia ilay Andriamanitra vonona handray an-tanana ny olony izay malemy, ny olony izay mora rava, mora simba, mora vaky, ny olony izay mitoetra ao anatin'ny fahalemena. Hita taratra arak'izany fa manana fahefana amin'ny olony Andriamanitra ka mitondra ny olony araka izay tiany, araka izay hisafidianana azy, tahaka ny fanefen'ny tanimanga ny tanimanga, tahaka ny hoe ity anaovako vazy lavalava, vazy boribory, ity ataoko sarina fanaka toy izao na ataoko siny, araka izay tiany anaovany azy. Ao anatin'izany dia hitantsika taratra mandrakariva fa tsy ny tanimanga mihitsy no mibaiko ny mpanefy azy manao hoe ataovy an'izao aho, na hoe ataovy siny na ataovy vilany aho, fa ny mpanao tanimanga, ny mpanefy tanimanga no manam-pahefana manao izay tiany amin'ny tanimanga. Tahaka izany koa isika eo anatrehan'Andriamanitra rehavako malala. Amin'ny maha-olombelona malemy atsika dia baikoan'Andriamanitra amin'izay tiany anaovana atsika isika. Izany hoe eo an-tanan'Andriamanitra feno ny momba antsika tsiraray avy. Izy Andriamanitra no miantoka feno ny fiainantsika. Izy Andriamanitra no mandray an-tanana feno ny momba antsika tsiraray avy, mitondra antsika amin'ny lalana izay samihafa izay hitondrany antsika. Mahatsiaro isika ry havako tahaka ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay notantanin'Andriamanitra tamin'ny fiainany, tamin'ny fanompony, nandeha tamin'ny lalana izay nitarihan'Andriamanitra azy. Mahita isika raha mampatsiaro ohatra ny tantaran'ny apôstôly Paoly izay nanana ny lalana ny zorany, nandeha tamin'ny fanenjehana ny kristianina, nanana ny fahefana tamin'izany, kanefa no volavolain'ilay mpanefy tanimanga ho tonga apôstôly lehibe izay nitory ny filazantsara, ary nahatonga an'Andriamanitra ny teny mihitsy hoe mandehana tamin'ny Petera, fa izay mandehana fa fanaka voafidy izy hitondrana ny anarako, mantsy an'ny Paoly apôstôly rehefa natahotra Petera hoe andeha ho any ve dia ozy izy ny tompo hoe mandehana fa fanaka voafidy hitondrana ny anarako izy. Andriamanitra no manefy azy hamerina tamin'ny laony ny lalana izay nizorana. Ary tsy Paoly apôstôly ihany fa ireo mpanompon'Andriamanitra marobe. Raha hijerintsika ohatra Mosesy izay efa nandeha nitsoaka ny ala tao Egipta tamin'ny fotoan'andro, rehefa nanatanteraka fanompoana hafa tany ivelan'ny Egipta manontolo mihitsy, kanefa dia notefen'Andriamanitra hitarika ny vahoaka betsaka, hitarika ny Israely ny vahoaka tao amin'izany tanàna Egipta izany. Eny fa na dia nanana ny fahalemeny azy, dia Andriamanitra no namolavola azy hanana hery sy tanjaka. Tahaka ny Jeremia izay ambarantsika eto amin'ity mofinaina ity, dia nanana izay fahalemeny ka niteny hoe tsy mahay mandahateny fa mbola zaza aho, kanefa dia notefen'Andriamanitra hitondra izao hafatra lehibe izao. Isika ihany koa ry havako malala, isika tsiraray avy izao ihany koa dia manana izay rehetra mety ho fahalementsika, mety manana izay tsy fahatanterahana, mety manana izay mahavotsavotsy antsika amin'ny asa izay atao,
kanefa dia ho tsaroantsika mandrakariva fa Andriamanitra izay niantso antsika no mpanao antsika. Andriamanitra izay niantso antsika no mpanefy antsika ka mitondra antsika sy manefy antsika ho amin'izay tiany. Ary eo am-panatanterahana izany dia manome tonko mandrakariva izy manao hoe aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra aho. Tahaka nefa nampanantenany Jesosy Kristy fa izay manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ninonina izany ry havako mety ho fahalemenao, mety tsy fahampiana eo amin'ny fanatanteranao ny asan'Andriamanitra, dia tsarovy fa ilay Andriamanitra mpanefy no mahatanteraka ny sitrapony eo amintsika tsiraray avy. Ny maha-izy azy an'Andriamanitra hoy isika dia Andriamanitra mpanefy tanimanga. Fa ny zavatra faharoa lehibe koa izay hitantsika eo dia ny hoe ny maha-izy azy an'Andriamanitra dia Andriamanitra mpanatanteraka ny teny. Andriamanitra mpanatanteraka ny teny. Raha tsy ahivontsika kely ry havako malala, any amin'ny Jeremia toko 1 fony niantso an'i Jeremia fa izay dia efa nanome teny Andriamanitra tamin'i Jeremia ny amin'ny iraka fototra anoranan'i Jeremia fa hoy izy hoe indro aho manendry anao izao andro anio izao hanapahefany amin'ny firenena sy ny fanjakana, hoy izy, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary hanorona sy ambolo. Izany hoe sady anongotra no hanorona eo anivon'ny firenena sy ny fanjakana no asa fototra nomena an'i Jeremia fa izay. Fa hitantsika indray eto amin'ny 7, manomboka amin'ny 7 fa indro tsy i Jeremia no hanatanteraka izany zavatra nitenenin'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra mihitsy no hanatanteraka izany ao amin'ny Jeremia, ka miteny fa vetivety eo dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy hazerako ary horavako. Dia eo amin'ny 7 indray dia miteny hoe vetivety eo dia milaza firenena sy fanjakana fa hahoroko sy amboleko. Izany hoe ilay teny fikasana izay iraka fototra nomenan'i Jeremia fa izay any amin'ny toko 1 dia indro Andriamanitra no mpanatanteraka. Andriamanitra no mpanatanteraka ny iraka tao amin'ny Jeremia. Andriamanitra no mihitsy no hanongotra sy anjera ary andrava izay rehetra ratsy, izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ao amin'ny firenena sy ny fanjakana. Fa mbola izy Andriamanitra ihany koa no hanorona sy hamboly ny fisainana vaovao, ny fisainana araka ny sitrapony izay hampanjakana ao amin'ny firenena sy ny fanjakana. Fa mbola hitantsika eo ihany koa ry havana fa Andriamanitra dia tsy mihazona mandrakizay ny fandravana na ny fanorenana. Hitantsika eo fa na dia miteny ary izy fa hanongotra sy anjera ary andrava dia ambara fa raha toa ka miala, raha toa ka mandeha miala amin'ny ratsy, izany hoe manaraka ny ratsy ny firenena, dia mety raha toa ka manaiky hanao ny tsara, miala amin'ny ratsy ny olona ho ny voalaza, dia esorin'Andriamanitra izany fandravana izany. Ary mifanohatra amin'izay, raha miteny Andriamanitra manao hoe hahoroko sy amboleko kanefa manao ratsy ny olona, dia esoriko aminy hoy Andriamanitra izany fanasoavako azy izany. Toa milaza izany, manamarina ny foto-kevitra protestanta fa tsy misy ny antsoina hoe double prédestination, na ilay hoe ilay famaritana mialoha ny amin'izay ho vonjena na ny amin'izay ho very. Tsy misy
ny amin'ny hoe ranona voatendro amin'ny fahaverezana mandrakizay na ranona voatendry avy hatrany tonga dia voavonjo mandrakizay, fa ambaran'Andriamanitra eto fa araka ny ataon'ny olona no amonjena na hanariana azy. Raha mitoetra amin'ny faharatsiana ny olona dia hiatra aminy ny fanongotana sy ny fanjerana sy ny fandravana. Fa raha tanyity kosa ny olona ka vonona hiala amin'ny faharatsiana dia hanarina sy hanorina ary hamboly fiainana vaovao eo amin'ny Andriamanitra. Miankina amin'ny ataon'ny olona araka izany no tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany izay nantsony tsiraray avy. Andriamanitra miaino sy mijery, mahita ny ataontsika tsiraray avy izy ka mitsara antsika araka izay ataontsika rahateo. Andriamanitra mahatanteraka ny teny, mahatanteraka ny teny fikasana, dia Andriamanitra izay miasa eo amin'ny mpanompo ny tsiraray avy. Andriamanitra miasa eo amin'izay nantsony. Andriamanitra miasa eo amin'izay nanaova ny teny fikasana, ka momba ny teny fikasana izay nitanterahany tamin'ny mpanompony. Revako malala, mety efa nandray ny teny fikasan'Andriamanitra ihany koa ianao ankehitriny. Mety efa nisy ny antso na iraka manokana izay nanirahan'Andriamanitra anao. Izao no tsarovy, izao no tsarovy fa ao anatin'ireny rehetra ireny dia tsy hiasa irery ianao, fa Andriamanitra mihitsy no hiasa hatanteraka ireny iraka ireny. Tsy ny herinao no hiasa hanohitra na handeha hanilika ny ratsy, fa Andriamanitra no hiasa ao anatinao. Ary tsy ny herinao no handeha hanaovanao ny tsara sy ny soa, fa Andriamanitra no momba manatanteraka izany aminao. Misongadina teo ary avako malala ilay maizy azy an'Andriamanitra, Andriamanitra mpanefy tanimanga, fa Andriamanitra mpanatanteraka ny teny rahateo izy. Io amintsika tsiraray avy izany tenin'Andriamanitra izany, fa ho azy Andriamanitra kosa ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay miasa ao anay, ilay Andriamanitra efa nampanondrika ny lanitra, nampanakaiky anay ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany, ilay Andriamanitra izay efa mitsinjo anay mandrakariva ka manome anay ny soa tsy ho lany. Misaotra sy midera mankalaza anao izay Tompo, ny amin'izay rehetra efa nataonao sy ny mbola ho ataonao aminay. Misaotra anao izay no ny famindramponao lehibe tsy misy fetra, izay ahatsiarovanay fa mitsinjo anay eny lavitra eny ianao. Fa amin'ity anio ity dia sitraka indrindra ny mitondram-bavaka manokana ny firenenay, mitondram-bavaka ny mpitondra anay, mitondram-bavaka ny vahoaka, indrindra ny vahoaka malagasy rehetra ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Tompo Andriamanitra io, mba tanterao amin'ny firenenay re ny tso-dranonao ka ny andolo-lanitra sy ny tsiron'ny tany no ho aminy. Ianao hamongotra sy anjera sy andrava sy androdana izay rehetra ratsy tsy araka ny sitraponao, fa hanorina sy hamboly fotom-pisainana vaovao, hevitra vaovao ho fampandrosoana ny firenena manontolo kosa. Tahaka izany koa ny tondranay eo anatrehanao, ny fanomananay tsiraray avy, ny fanompoana izay tanterahanay ny andro voalohany amin'ny herinandro. Tahinao Tompo ireo tompona anjara tsiraray avy, ireo rehetra izay manana andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana, ny mpitandrina, ny katekista, ny mpitoriteny, ny mpiandry, ny dekona, ny loholona, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ny kristianina rehetra, hiatrika izany fotoana masina izany no amin'ny rahampitso alahady dia apetraka am-pelantananao. Dia ianao Andriamanitra hitsinjo ny fiangonanao araka ny sitraponao. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra ray sanaka fanahy masina. Amen.